Nanotry n'ity fahatongavan'ny filoha an-tetezamita Andry Nirina Rajoelina an-tanindrazana ity ireo mpikambana avy eo anivon'ny gouvernemanta ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny kongresin'ny tetezamita amin'ny mahazava-dehibe ny antondria ny filoha tany Seychelles. Niona tamin'ireo mpanao gazety ihany koa ny filoha an-tetezamita tetỳ Ambatongavany fanontaniana teny no napetraka taminy. Dia nisy arivana vahaolana maharitra ho an'ny fireneny, ho an'ny Madagasikara sy ny mponina ato aminy, fa tsy hijerena vahaolana ho ana olona. Izay aloha tokony mahapetratsika voalohany indrindra. Indrindra inona ny sin'ny filaminana maharitra eto amin'ny fireneny, satria amaraparana ny tetezamita isika. Ahoana ny fomba ahitana an'izay filaminana maharitra izay fa tsy mba tsy sin'ny fifanitsiana na sanatria ny ady an-trano eto amin'ny fireneny. Raha toa ka ny fizotra ny fivoriana tany no lazaina sofitinina aminareo dia ny fivoriana voalohany afaka maly dia tambo sasany maraina vao vita. Ny fivoriana omaly dia natrehan'ny filoha any Afrikana Atsimo sy ny filoha avy ao Seychelles. Efa arriva vao tapitra fivoriana eo. Ny fomba fahitantsika, fomba fahitako an'izay hoe ahoana nisy ny fitohina maharitra mba ahafahana mampindroso ny firenena izay ny filoha mahalala. Ny filoha teo aloha koa izy ary efa vita izay fianonana izay dia namitina ny fivoriana sy ny hevitry ny andany sy ny ankilany ny filoha mahalala. Ny filoha ny Afrikana Atsimo sy ny filoha avy ao Seychelles dia nanapa-kevitra hoe efa tara loatra ty fivoriana ity fa tsy maintsy ho faranantsika. Ary nanapa-kevitra amin'ny fivoriana manaraka ho atao sy amin'ny fehepeta sy amin'ny mesazy ihany koa ho an'izay mizimbizina amin'ny elo ary tsy dia man'ny olana sy ny filaminana maharitra aty amin'ny firenena. Izay ny fizotran'ny fivoriana amin'ny ankapobeny. Raha fitinana zany dia tsy maintsy mbola hisy ny fihaonana atao afaka atoandro afaka andro vitsivitsy raha tokony ho izy mba andraisan'ny sadaika an'izay fepetra izay izay hoentiny eo anatrehan'ny fivorian'ny sadaika ihany koa anapa-kevitra mikasika an'izay fa anapa-kevitra ho raisiny zareo izay. Toujours, cependant, il y a une ordre du jour, on a télé le sujet de ça, et il y a une suite de vidéos, on a le bouton, il y a une martyrisation, surtout. Tsika moa zao mbola ao anatin'ny misosikevitra no narosy ary sarotra ny mamaritra sady fa ny zavatra azotsika tenenina fotsiny hoe raha mikasika ny fanontaniana mipetraka dia hoe misy ve ny fahavononana ametraka ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena. Raha mikasika ny tenako manokana dia atao anatin'izay no toe-tsain'izay no metiko miasika ny fivoriana. Tsapa ny sadaiky ankehitriny ho iza marina ny tena manana finiavana, iza marina ny tsinjo sy ny tsinjom-bahoaka malagasy, iza marina no tsy mahita afa-tsy ny tenany manokana. Zay ngamba ny afaka olazay koa dia ho hitantsika eo toy fanontaniana manjavozavo ihany efa voaretrarehetra dia mato filoha. Inona tena positionnao zany hoe natao anatin'ilay didinika natao an'izany sy Seychelles? Ny mibaiko hatramin'izay hatramin'ny voalohany ka hatramin'izay dia fijerevana ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Za tsy aka-fanapa-kevitra mihitsy hoe fanapa-kevitra mety hiteraka korotana, mety hiteraka ny fifanandrana. Zay dia hoe tsy fotoana ny fampisehoana herintsony zao fa fotoana ny fampisehoana ny fahendrena. Ary ny sadaika dia miteny hoe izay dia anasazy an'izay olona tsy mieritreritra afa-tsy ny tombontsoan'ny tenany na mitondra blocage amin'ny isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena.
zay nefa ny azoko lazaina fa mahalaza zavatra bebe zay. Ankoatran'ny filohan'ny tetezamita amin'ny vady dia nandrafitra iny délégation vitsy dia vitsy iny Andriamatoa Norbert Lara Ratsirahonana, Ramatoa Rajaona Anika ary Andriamatoa Maharanto Jean de Dieu. Andrasany indray araka izany ny toy ny fifampidiniana.